Davare. Ok, zay fa live-tsika. Salama daholo an. Faly mahita anao indray. Dia tsy tena hitako ary moa zany ianao fa be dia be zany no manontany eto amin'ilay page an, eto amin'ny page ny AITI hoe manana fanontaniana, mangataka fampianarana, ohatran'izany. Dia ohatry hoe andeha mba hanandrana, hanampy question hanao Q&A kely zany. Dia raha misy manana fanontaniana, raha misy manana question manetikitika anazy momba ny développement, dia izay ny ataoko eto, famaly an'izay. Dia afaka ataonao anatin'ny commentaire ilay fanontaniana dia vakiko an eto mpanaovana an'ity vidéo ity. Hamaly fanontaniana moa zany no tena atao eto an. Dia jeraintsika raha ohatra ka misy liana, raha misy manana fanontaniana. Raha tsisy moa dia afaka manararaotra ihany sady manao développement anatin'izay fotoana izay. AITI squad an. Voilà. Ho an'izay manana fanontaniana. Dia ity aho. Mahakasika ny développement, nareo moa efa mahita ihany ny vidéo efa nataontsika tato anatin'ny page an. Sady live amin'ny YouTube tsika izao ny live amin'ny Facebook an. Raha misy zavatra tsy mazavazava, raha misy contexte na sujet tianao adressena, fanontaniana. Mbola tsisy fanontaniana moa dia ano i développement kely ihany a mandra-paha zany. Aiza ho aiza misy antsika izao. Lo ty ataoko eto ihany fa manjary tsy fantatrareo hoe inona no tokony atao.
Mitombo hatrany ny mpijery fa ny olona manana fanontaniana no tsy misy. Ataovy anaty commentaire ny fanontanianao dia izay afaka miresaka, afaka miteniteny tsika. Salut Jeannot, misy fanontaniany atako. Tsy haiko hoe ahoana fa fitenenana an'izany ata zany. Ozy izy hoe mila logiciel manokana ve rehefa manao programmation. Hoe fanontaniana zany. Valiny dia ie. Raha ohatra aloha ka hoe ao anatin'ilay développement rehefa hoe manoratra code dia mila idée hoe na hoe application androatana an'ilay code zany. Ohatran'ny hoe VS Code. Raha ohatra hoe misy fonctionnalité fanampiny ilaina dia misy DE any JetBrains na PDP. Raha ohatra ka jerentsika kely dia misy zavatra maromaro ny JetBrains ao. Raha ohatra hoe développement Python dia misy any PyCharm, raha développement web misy any WebStorm, PDP. Dia misy IntelliJ, misy tsy haiko RubyMine ve ny anaran'ilay développement amin'ny Ruby. Izay zany manampy anao ahafahanao manao an'ilay développement. Rehefa avy eo ilay programmation moa no resahantsika eto zany. Programmation zany ao anatin'ilay hoe codage surtout dia raha le anoratana an'ilay izy aloha zany izay resahako izay. Fa rehefa avy eo indray rehefa andefa an'ilay izy dia azoko lazaina ihany hoe logiciel ihany na programme ilaina rehefa ohatra hoe manoratra Node.js ohatra ny fanananao Node.js ao anatin'ilay machine ampiasainao. Raha développer Flutter ianao dia misy Flutter SDK, développer iOS ianao dia mila Xcode, tsy mety vao tsisy Xcode dia ohatr'izay. Arakarak'ilay développement zany fa PDP ny arakarak'ilay spécification zany sy ilay objectif atratrarina. Raha manao misy contexte PDP fa raha tianao ampiana détail dia apetrao ny fanontaniana miaraka amin'ilay détail fanampiny. Fanontaniana manaraka any napetraky Thomas. Izy hoe mety atambatra ve ny PHP sy ny Django. Django moa framework Python. PHP efa tsisy tsy mahafantatra amin'ny PHP angamitsika rehetrarehetra. Reo rehetrarehetra eo afaka mihodina ambonina serveur web, Apache na lao ataontsika fotsiny hoe mihodina ambonina serveur web. Mifanindry zany ny asany raha ohatra ka hoe zavatra anankiray ihany ny ilaina anazy. Fa ny afaka atao dia tia application 1 dia tia application 2
aloha apiko ina moa zany apiko contexte kely ciao de ty application 2 dia ny zavatra mety hoe afaka hiarahan'izy miasa dia ohatra hoe misy rôle anankiray ohatra ato zany mety hoe zay izy zany afaka hoe miara-miasa fa izy raha hoe atambatra hoe zavatra anankiray ihany no nanaovana an'izy roa ny ilana an'izy roa dia sady perte zay izy aloha zany hoe mety atambatra raha zay ilay fanontaniana dia hoe ie fa hoe tokony ho atambatra ve dia hoe non tsy tokony zay mifaly mety fa tsy tokony zay fanontaniana manaraka aiza izy teo izy ilay fanontaniana teo nen'izany ohatra ny requête atsika mijery an'ilay vidéo indray ok Thomas merci raha mbola misy fanontaniana dia mbola etontsika eto aloha ty apiko kely ihany ny détail momba n'ity resaka ity reto application rehetra zany afaka no heverina ohatrany hoe karazana afaka eritreretina hoe microservice raha ohatra ka hoe zavatra ngezangeza ilay tadiavina zany dia avy eo le PHP na le Django afaka hoe misy moteur mihodina ao anatiny dia io no ampiasaina zany amin'ny alalan'le URL omeny rehefa avy eo no hoe cas d'utilisation eritreretina amin'izay aloha zany dia ohatrany tsy misy ihany tsy misy hoe amin'ilay izy manao ohatran'izay fa raha ohatra ary ka hiditra anaty microservice dia même technologie rehefa possible mbola manontany ihany i atato ambany izy hoe mbola vao hanomboka hianatra mihitsy inavy zany ny zavatra tokony ho hita any anaty ordi raha vao afaka amin'ilay programmation azafady indrindra zao ny zavatra atoroko anareo aloha dia zao rehefa hoe hianatra zany le hoe adresseko le point le hoe zavatra tokony ho hita anaty ordi hitra zany hitra question hito secondaire zany hoe tsy arakaraka le zavatra hita ao anatin'le ordi zany le zavatra atao tsy hoe rehefa misy an'izao anaty ordiako dia afaka manao an'izao zany fa le izy manomboka amin'ny objectif foana dia eto mety hoe zay koa le fanontaniana afaka eritreretina hoe zay le izy hoe ndrasy aloha apiko j'aime aloha fanontaniana efa voavaly amin'izay mba afaka voavako tsara
objectif aloha mandeha aloha. Raha ohatra hoe misy zavatra hoe mahalinanao manokana zany a, dia misy antony anaovanao an'ilay informatique, misy antony anaovanao an'ilay développement, ilay programmation a, dia any amin'izay aloha no mirona zany le zavatra ataonao. Ohatra hoe le objectif ohatra ohatra zao hoe azo lazaina hoe za te hanamboatra application mobile ohatra zany, application mobile, dia arakaraka ny zava-misy eo aminao sy le zavatra tianao ampiasaina. Raha ohatra ianao ka manana raha iOS ohatra ninao a, dia mila Xcode ianao zany, dia mbola mila zavatra hafa koa fa ataoko ohatra tsikelikely aloha. Android a, le iOS aloha tsy maintsy mila Xcode, fa ny hoe multiplateforme zany a, na dia multiplateforme azy a, dia mbola mila Xcode ihany rehefa andefa zavatra amin'ny iOS. Raha Android a, dia atao hoe mila Android Studio ianao, satria ao anatin'io ny SDK sy ny sisa sy ny sisa. Raha multiplateforme dia inona indray le izy, React Native ve, inona koa misy, Xamarin, Flutter. Dia io zany zay vao hoe mila mi-installe Flutter ianao, inona l'éditeur ampiasainao, Flutter SDK, dia téléchargenao aloha le Flutter, dia rehefa avy eo ianao mampiasa VS Code na Android Studio anaovana le codage. Dia zay le lazaiko hoe le objectif aloha mitondra anazy. Raha hanao application web ianao, afaka mieritreritra ianao hoe VS Code fotsiny dia efa miainga fa ao anatin'ny VS Code io koa. Nefa raha ohatra hoe application web no ataontsika, dia mandeha ny download rehetrarehetra, mila Node.js ianao sy zavatra maromaro samihafa arakaraka le développement ataonao sy le fonctionnalité ilainao. Raha ohatra ianao ka hanao machine learning, zany zao zavatra mahafinaritra be zany. Fa raha ohatra ianao ka tsy mahatsiaro hoe manana avancé manokana amin'ny resaka logika, sy atao hoe na moa zany compréhension aingana, dia tsy recommandena aloha ato. Fa raha ohatra sika ka makato machine learning indray ohatra, dia fantatra indray ianao hoe Python aloha zany no ataondry zareo hoe go-to amin'ity zavatra ity. Ohatra hoe vao miresaka machine learning aloha zany dia manodididina ny Python. Efa ao zany ny ankamaroan'ny fitaovana sy ny élément ilaina sy ny librairie rehetrarehetra miaraka aminy. Dia ohatr'izay, rehefa vita zany le objectif, rehefa misy zavatra tianao tanterahana, dia izay amin'izay ianao vao hoe raha ity zany dia reto no tokony ao anatin'le zay zany mamaly ilay fanontaniana, zavatra tokony ho hita ao anatin'ilay ordi. Ok. Zanao koa mbola manana fanontaniana hafa. Tsara be ty fanontaniana zanao ty. Izy hoe afaka manana illustration amin'ny lasa aloha apiko anarana ihany zanao ty fanontaniana zanao ty. Mba afaka mahazo illustration amin'ny faisabilité hoe front-end React dia ny back-end Python na PHP ohatra, dans le but tsy hitambatra ny code fa miavaka. Le izy aloha zany izay foana ny fanaovana anazy. Logika tsara ary izao zavatra ataontsika izao, satria samihafa ny zavatra mihodina any anaty serveur no ty atao an'izao ny aty amin'ny client.
aty zany a user interaction interface de zavatra hitan'le utilisateur de ny aty le ataoko hoe backend zany de ny code source an'ireo raha ohatra zany hoe react de react amin'ny maha react ny react tsy react zany natao hoe aty anatin'le navigateur mihitsy izy no mihodina de le code source zany hafa io zany afaka hoe ohatra hoe front-end repo zay le code source an'le aty amin'ny react ohatra zany natao hisaraka mihitsy zany reo de aveo hafa mihitsy le aty amin'ny backend ny fomba ifandraisany rehefa aveo ny serveur backend rehefa ohatra ka alefa ny serveur backend zany na Python na PHP ireo moa zany mino fa tsisy hoe mampiasa hoe Python de Python fotsiny na hoe PHP de PHP fotsiny mino fa tsisy an'izay amintsika flasy karaha kely rango ngamba rangeza antso atao amin'ny PHP atao mihaja hoe Laravel sy Symfony de raha ohatra zany hoe efa react le front-end de tsy ilaina intsony aloha le template in avy ato iny zany template in zany raha ho an'ny Laravel de blade ohatra blade aloha aseho kely ihany hoe ahoana ny atao an'izany le miretourne an'le vue le izy zany hoe le zavatra iseho any amin'le interface utilisateur de zay le template in zay de zay zany tsy ilaina intsony fa ny afa-tsy zay ny modèle sy ny contrôleur motsy ampina alors atao en anglais de ireo no mitoetra any amin'ny backend de ny zavatra mitranga zany de lasa ohatran'izao lasa karakarazana API ny backend tsika de ny logika sy ny action mitranga ny anatin'ny base de données aty amin'ny backend daholo fa ny aty amin'ny client zany raha ohatra hoe talohan'ny react de hoe Ajax fa aveo afaka tonga de misy relation zany afaka ohatra hoe mifetch data tsika manao relation am'le API zany tsika de zay ny ahafahantsika miinteragir amin'ny base de données sy ny rehetrarehetra de ohatran'izay de le backend mi-expose an'le information any amina URL zany mety misy paramètre port soratako fotsiny reo fa le idée zany ohatrany hoe afaka ohatra zao hoe raha ohatrany tamin'ny efa elaela ihany de ataonao ohatra raha ohatra ianao ka manao hoe get ao amin'ny slash API slash books slash 1 ohatra zany de mahazo an'le information ianao fa de zay zany le alaina aty alain'le client zany ohatra zany hoe eto de
les clients zany le React zany mitifitra n'ity lien le backend ity dia le backend mamerina an'le izy aty. Dia ao anatin'izany moa zany tena hoe smooth, iny zany smooth zany, smooth misosa tsara ny aty amin'ny partie utilisateur zany. Dia mbola afaka velabelarina raha ohatra ka fa mino fa efa manakaiky an'ilay zavatra tadiavinao ihany le code source tsy mitambatra mihitsy tsy mitambatra mihitsy le code source fa aveo rehefa ohatra ao anaty machine anankiray zany izy roa dia ny backendnao mandeha amin'ny port 3000 ohatra dia le application React anao ohatra any amin'ny port 5000 dia samy miodina izy roa fa moa zany fa le application React ato miodina, le application Python na PHP ato miodina. Dia rehefa manao requête zany dia atao mifanaraka amin'izay. Ok? Lazao ihany afa tsy mazava. Fanontaniana manaraka an'izay. Raha ohatra manao site web anankiray misy fonctionnalité maromaro. Thomas indray ity. Thomas. Lavalava mihitsy izany. Raha ohatra manao site web anankiray misy fonctionnalité maromaro. Ohatra hoe réseau social iray dia atao React ny front-end feno plus adapté amin'ilay React sa framework PHP. Ohatra hoe Symfony ou Laravel. Misy fonctionnalité maromaro. Eto moa zany tsika miresaka kategoriana zavatra anankiroa satria pris en compte daholo ny DX developer experience, ny UX, ny performance, ny compatibilité sy zavatra PDP. Hatreto aloha zany PHP natao anao rendu ana page. Zany hoe eny e, za moa efa tsy nanao PHP faraparany teo fa raha ny orientation ny PHP hatramin'izay dia izay fahafahanao hoe mamoaka données avy any anaty base de données mipoitra eo amin'ilay page. Dia raha en terme na performance aloha dia mila jeraintsika resahantsika kely ChatGPT ao anatin'izany zavatra izany. If I were to create an API which would be more performant, PHP, Python or Node.js? Tsy maintsy hoe mbola misy depends on various factors ihany moa zany satria izay ilay zava-misy. Infrastructure an'ilay serveur tafiditra ao anatiny daholo zany. Raha ohatra aloha zany hoe le efficacité sy performance dia afaka hoe misosa tsara ihany amin'izy rehetrarehetra. Fa izay ilay itenenako an'ity DX ity hoe raha ohatra ka hoe ilay développeur zany afaka miasa tsara na amin'izy amin'ireo teknolojia ireo dia tokony mety foana. Avy eo indray moa arakarak'ilay
le load zany raha ohatra hoe misy 100 000 utilisateurs le izy par rapport amin'ny hoe misy 1000 utilisateurs dia samy hafa mihitsy ny zavatra atao zany. Fa rehefa avy eo moa rehefa ohatra hoe tena te hifantoka amin'ny hoe performance totale efa hoe rehefa ty zavatra ty dia tia ny andrasana fa mety misy dizaine de milliers na requête miara-tonga ao amin'ny fotoana anankiray dia amin'izay fotoana izay indray efa mila manao fanadihadiana manokana fa zay. Hatreto aloha zany Rust no henoko hoe performant be ao anatin'le zavatra mihodina any anaty backend serveur dia raha ohatra zany zay ka anaovantsika valiny metimety dia hoe raha ohatra ka arakarak'le DX atsika zany ty zany performance nécessaire raha ohatra ka ohatran'io eny misy balance be dia be ao anatiny ao dia aleo raisina le DX hoe zay zavatra hay tsara sy zay misy développeur disponible no hidevelopena anazy. Fa raha ohatra ka ato dia misafidy langage manokana amin'ilay zavatra mifanaraka amin'ilay performance tadiavina zany. Tsy haiko koa raha ohatra misy resaka machine learning dia hafa indray koa zay arakarak'ilay zavatra mihodina any amin'ny backend zany. Mamaly anazy ve aloha zany sa sao dia diso fanontaniana valiana. Manao site anankiray misy fonctionnalité maromaro React ny front-end fast API adapté amin'ilay React. Adapté amin'ilay React daholo. Zay no tena valina. Fanontaniana manaraka indray ary. Ouais, enjana be ty fanontaniany ataty. Afaka mahazo introduction kely ve azafady amin'ny fomba fanombohana projet. Raha C++ na HTML na koa resaka réseau info. Ouais. Izy daholo zany ry ata. C++ ahoana ty C++ ty raha anao développement na anao développement ho an'ny Windows ary dia tsy mbola C++ ny ampiasaina. Tamin'izany fotoana zany mbola tsy nisy ny fomba maro samihafa anaovana développement ho ana Windows no nanao C++ satria izay ihany no option akaiky. Fa tsy aoriana aty efa tsy izay intsony. Dia raha azo atao dia aza mandany fotoana amin'ny C++. Raha hanomboka amin'ny programmation Python na JavaScript. Zay ny anombohana anazy. Tsy hoe anombohana moa zany fa vao tonga eo en fait dia afaka hoe tonga lavitra foana. Aleo ataoko hoe JavaScript na Python satria Python efa raha misy contexte maromaro mahatonga ny hoe Python hoe rehefa dia Python foana. Fa JavaScript aloha raha hoe ao anaty développement web. Noho izany miala tsiny fa tsy afaka manao introduction kely. Na HTML efa manana vidéo maromaro ao amin'ilay page ao. Amin'ny fanombohana mihitsy hatramin'ny fanombohana mihitsy. Dia manasa anao hijery an'izay fa tena manazavatra amin'ny hoe inona izany web. Dia ahoana ny fandehan'ilay izy. Mampianatra HTML ihany koa. Tena liana programmation mantsy nefa vao hanomboka hianatra. Dia arak'ilay nolazaiko teo iata fareto aloha ilay objectif. Ina ilay zavatra ahafahanao hoe tena hoe afaka hoe tsy mijanona mianatra an'ilay izy mihitsy ianao mandra-pahavitanao an'ilay izy.
zay zany le zavatra misy satria raha zavatra tsy mahaliana ny ataonao a dia mora reraka fa raha ohatra hoe za te hanao karazana zavatra ohatr'izao dia mora no mitondra ao anatin'izay parcours izay. Zay fa rito fotsiny aloha le objectif afaka miteny ianao hoe za te hanao an'izao fa inona avy ny zavatra ilaina hafa indray izay manaraka indray ary izy teo afaka langage C no atao miresaky nomen-janahary ato hoe afaka mahazo programme de code mampiseho ity exercice ity ve azafady izy amin'ny langage C manoratra hoe bonjour dia sorana ny J dia mivoaka boucle dia manome hoe merci beaucoup. Ataontsika hanandrana hijery potentiel ny chat GPT amin'izany fangatahany nomen-janahary izany. Soany ay mirary so io le raquette fa ina aloha ny ilana boucle amin'io e afaka mahazo programme de code mampiseho ity exercice ity ve azafady langage C manoratra hoe bonjour dia langage C manoratra hoe bonjour dia sorana le J dia mivoaka boucle izy manome hoe tena tsy mazava le objectif fa azafady ny nomen-janahary mazava ilay tanjony afaka manazava kely ianao ambany ao rehefa avy eo ezahantsika ihany koa hoe afaka manampy ny rehetrarehetra le izy ohatranao hoe mampitombo ny espoir hianatra n'izay conception manavaka France bac izay izay mihitsy ny antenaina ka ao anatin'ny industrie koa raha ohatra hoe mideveloppe tsara ianao dia izay mampiseho an'izay qualité rehetrarehetra ilainao anatin'ilay développement dia tena mora ny miditra ao anatin'ilay industrie avy eo je pense quoi du coup izy mbola nampiasa fa performant be moa zay inona kay ny tena asan'ny API izany ny fanontaniany arifenitra salama inona ny tena asan'ny API inona aloha zany API no jerevantsika hoe inona le izy application programming interface zany ny interface zany ohatrany hoe ty zao za ohatra dia ty le ordinateur dia ahoana ny ahafahako mi-interagir amin'ilay ordinateur inona ny interface mampifandray anay oui clavier souris dia ohatr'izay koa ohatra hoentintsika eto ambany eto io appli react dia ataontsika ohatra base de données
L'autre côté database. Eny tsy tonga dia database aloha fa serveur, web serveur. Dia tena tanjona zany ifandray amin'ilay base de données a. Ohatra hoe haka information saotra amin'izany. Dia izay mampifandray antsika eto. Ilay API zany les routes na les moyens d'interface ahafahanao miinteragir amina serveur. Zay fotsiny ilay izy. Dia ny application BDB manana API. Ohatra izao hoe ina izao ohatra. Ohatra izao hoe ataontsika hoe Facebook ohatra. Dia afaka miinteragir amin'ny API an'ny Facebook ianao zay zao exemple mety. Facebook. Dia amin'ny alalan'ny API an'ny Facebook dia amin'ny alalan'ilay API dia afaka maka ohatra hoe all posts ohatra zany na hoe zay zavatra avelan'ny ho atao requête zany dia afaka nananao accès. Dia ianao koa rehefa manao serveur ka misy URL anankiray ahafahana maka information avy aty anaty base de données ohatra, dia efa iny ilay efa API koa zay. Ok, zay inaka ny tena asan'ny API. Ianao fa mazava azy zay. Fanontaniana manaraka. Ahoana no miscrapsika amin'ny Node.js? Regex no miasa. Ahoana valiny scrapping. Manao scrapping amin'ny Node.js aloha efa nataoko ve sa mbola tsy nataoko? Mbola tsy nanao scrapping tamin'ny Node.js fa notadidiko dia andraso aloha fa misy namantsika teny atao kaiky koa fa ataovy anaty commentaire ao. Anaty commentaire. Raha hoe scrapping no atao dia misy moyen maromaro izay efa asaiko izay zandriko atao hoe pro be amin'ny resaka scrapping izay ametraka anazy ao anao réponse an'io commentaire anao io. Fa raha hoe tena hoe anao scrapping aloha zany dia scrapity no tonga dia aingana be na ny prise en main na ny performance dia ohatran'ny hoe natao an'izay mihitsy moa zany ilay izy. Zay. Ahoana indray? Ok, merci. Zay fanontaniana hoe rehefa manao l'inscription reny dia manao hoe inscription avec Facebook. Mino iny zavatra tiany ary tenenina eto dia resaka off.
Izany hoe fampiasana provider zany. Ohatra hoe Facebook, ohatra hoe Google, ohatra hoe BDB, ohatra hoe Twitch, dia sisa. Dia io ny anaran'ilay izy dia afaka ohatra hoe micréer application Facebook dia vita. Lasa mila miswitch an'ilay compte aho. Mbola mandeha ve ilay stream ao fa tena niova ilay compte satria tsy maintsy miditra amin'ilay compte perso koa. Fa ohatr'izay fampiasana anazy. Zavatra atao zany dia ohatran'izao. Ho an'ny Facebook moa efa misy an'ilay hoe SDK ny anazy ilay ty JavaScript SDK ty. Dia amin'ny alalan'io no manana an'ity hoe get login status ty an. Io no miteny aminao hoe ataoko ngezangeza. Io no miteny aminao hoe connecté ve ianao sa tsy amin'izao. Dia sinon afaka se connecté ianao ao anatin'ilay application anao an. Dia rehefa ohatra ka autorisen'ilay olona ilay izy an dia mahazo an'ireto hoe access token, expiry, ireo information rehetrarehetra miaraka amin'ny user ID. Dia ireo avy eo ny ampiasainao ao anatin'ny application anao hitenenana hoe efa connecté tokoa ilay olona. Zay. Ohatr'izay fampiasana anazy. Dia Google koa manana ohatran'io dia manana ohatran'io daholo moa zany ny ankamaroany. Manaraka indray. Fanontaniany Sylvian Fernot. Ozy izy hoe voilà izy zany. Raha ohatra moa zany ka hipostuler en tant qu'intégrateur dia nitestana azo anahy tamin'izay tonga dia full stack satria misy user sady misy database misy CV no nefa hoe intégrateur mihitsy. Ahoana fipetraka izay? Za ve ny diso sa ahoana? Na moa zany no azoko lazaina amin'ity ry Sylvain. Situation misy contexte antsika eto Madagasikara io zany tena marina. Sy ny outsourcing. Zay. Zay fotsiny ny azoko lazaina. Fa za moa tsy recruteur dia tsy fantatro hoe ahoana ny tokony position misy fa betsaka ny compagnie outsourcing hoe désespérément mitady développeur na intégrateur ny ao anaty CV anao. Dia moa koa ilay olona manao an'ilay recrutement tsy mahafantatra an'izany. Mety possible tsy mahafantatra an'ilay hoe intégrateur. Dia fa izy rehefa hoe ity za fa nahita olona dia izay amin'izay vao mipoitra an'ilay développeur dia ok ity test ampanaovana anazy. Zay ilay zava-misy. Everiko koa ngamba hoe ianao no contactena fa tsy hoe nisy poste disponible hoe intégrateur no tadiavina dia iny ianao fa postuler dia avy eo nampanaovana zavatra hafa. Ok, merci. Aiza indray ny fanontaniana manaraka? Zay, voavaly aloha izay ny resaky Sylvain Fernand.
any amin'ny YouTube manontany i Daisy Nicolas. Ohatr'izao ny fanontaniany hoe inona kay ny tena manafanana anao amin'ny resaka langage? Manafanana anahy? Inona no manafanana anahy amin'ny resaka langage? Satria langage fotsiny resahana. Langage. Satria langage fotsiny resahana dia izay zany tsy miprendre en compte les frameworks, technologie sy ny sisa sy ny sisa. Dia ozy aho hoe DS, Python, Dart satria vao nanao flatter be tato ato. Taloha nanao PHP. Efa taloha. Aza nontaniana hoe fa maninona tsy manao PHP intsony. Zay. Zay. Spécial valim-panontaniana manao hoe fa alao après une cam sao dia anona eo. Zay. Vao valy ny fanontaniany Daisy Nicolas. Ok. Dia efa misy commentaire avalin'le any lazany aina teo ato aloha ahodiko kely ty caméra ty fa zao any lazany aina teo ato dia alao zavaiko etra native fetch na node fetch na axios mba anaovana requête anaovana request makany amin'ny site angalana le izy eo zany native fetch le native fetch native fa tsy hoe anarale technologie le fetch na node fetch na axios fa zany anaovana le requête satria rehefa manao scrapping moa dia le lien iny no angalana les informations. Cherio, Xpaf, librairie ampiasaina rehefa manao parsina an'ilay HTML. Satria sinon zany iny ohatrany hoe content na string fotsiny contenu an'ilay izy. Manala ny tag dia maka information ilaina raha ohatra kosa ilay site ka mampiasa javascript ohatra dia tsy maintsy mampiasa playwright na selenium puppeteer mba hangalana le HTML. Zao zany ny zava-misy. Cherio, Xpath, fetch, web fetch. Pisika point reto. Point. Pour tsara. Ça. Voilà. Dia avy eo données. Satria le scrapping moa fomba fangalana le information. Fetch sy node fetch no Mac amin'ilay page na le contenu. Avy eo amin'ny alalan'ny Cherio Xpath zany no les données HTML no lasa traitable ohatrany hoe afaka hoe alaio ny
afaka ampiasana get element by id ohatra eny tsy voatery hoe get element by id fa angalana l'élément na le info spécifique ao anatin'le izy dia avy eo afaka mitraiter l'information amizay sinon raha ohatra ka misy javascript le site ka mampiasa javascript inona dika le hoe mampiasa javascript le site raha ohatra zany hoe io le site web raha ohatra io site web io ka php ny ao ambadika na atao hoe serveur necessaire fotsiny server side rendering zany midika hoe na sorti php ty fa raha daholo zany midika hoe avy any anatin'le serveur ty serveur dia fa ity client dia ity information alefany maquette ty efa html zay dia raha ohatra zany hoe mampiasa node fetch dia afaka hoe ity le client dia vao mifetch fotsiny amin'le url dia tonga dia afaka mahazo an'ito information ito fa kosa raha ohatra indray ka tsy ssr le izy fa client side rendering tsisy client side rendering zany client side ohatra zany hoe mampiasa react le olona na mampiasa jax izy dia ny zavatra mitranga dia tsy tia intsony ny zavatra alefan'ny serveur aty amin'ny client tsy html intsony fa ny alefany eto mety hoe json mety hoe xml fa mety tsisy mino fa efa tsisy mandefa xml intsony amin'izao dia raha ohatra zany hoe le url ato amin'le client ato ohatra hoe ohatra ty ohatra hoe slash book slash 1 ohatra zany ataoko hoe zay fotsiny le ohatra dia le client rehefa maka an'io information io dia le react miodina mba haka nyty json ty dia alainy aloha le json dia zay vao misy transformation vaovao ok react manao transformation dia zay tsika vao azontsika le html dia eto zany tsy mety tsony raha ohatra ka hoe fetch ohatra le teknolojia atsika le zavatra anaovantsika le requête dia iny raha angalantsika an'le url dia maninona tsy misy html présent fa mbola miandry an'le react render an'le information azony avany amin'le json dia zay vao mipoitra le html zany hoe tsy avy amin'le lien zany le information fa zavatra mbola misy process mitranga zany ato dia zay tsy possible atsony rehefa eto fa rehefa zay zany dia ino mampiasaina mampiasa playwright repetir selenium voilà zay fa olana zay ianao fa nahafa-po ny valina ahoana koa lazay aloha merci merci miteny Daisy Nicolas hoe tokony misy tuto react js zany ato efa misy ao efa misy ao ato amin'ny youtube sy ao amin'ny page facebook
fa mbola ampiana foana moa zany, mbola ampiana foana, ampiana tsikelikely fa plus zany manampy contexte nareo hoe na manana fanontaniana apetraho anaty commentaire dia afaka hoe tonga dia miadresse an'le fanontaniana zany dia zay, afaka tonga dia mandroso haingana be tsika. Nareo mianatra haingana, manodina vola haingana dia mandroso ny firenena. Zay ny tanjony. Zay, apetraho fanontaniana haingana dia ampidiro ny vola. Ok, ampidiro ny vola. Sao dia hoe izaho manao développement fa juste pour le... Satria mahafinaritra anahy ilay izy dia izao dia izao dia izao. Efa izy izay fa. Izy aloha izany tsy afaka atao rehefa tsy mahafinaritra. Fa izay, miara-mitombo lanja foana dia miaraka mandroso foana. Aiza, tsisy fanontaniana intsony. Misy an'izay zavatra ny adressentsika izay an. Raha ohatra ho an'izay dia hijery an'ity graphe efa nosoratako teto ity an, dia andeha amronako lien ity partageko, dia amin'izay afaka jerenao rehefa avy eo hoe ohatr'izao ny fomba nanazavana an'ilay izy an, manao révision kely ianao. Izany indray ary izany ametraka fanontaniana e. Mazoto ve ianao raha mbola ampitsika karazana fotoana kely ohatr'izao foana eto amin'ny AITI an, dia afaka manao discussion ohatr'izao tsika, dia izay, afaka mametraka fanontaniana nareo an, dia mamaly eto-tsika, dia mivalim-dia toy an'izay ihany koa hoe isaky n'inona ny anaovantsika an'ilay izy raha ohatra ilay izy ka ho atao. Dia izay. Dia izay aloha izany ny live androany an. Misaotra antsika maromaro afaka nijery an sy nanatraka. Dia izay. Lazaiko ety ihany hoe roviana indray ny live manaraka. Mitovy anaty commentaire raha ohatra hoe misy zavatra manokana ao ny eritreritra ao. Izay. Masoa daholo ary an. Mandram-piona.